Ry mpiray-tanindrazana malala, raha miresaka aminareo za androany dia tsy ampatezerana fa noho ny alahelo. Malahelo satria misy elanelany mampanahy eo amin'ny teny voasoratra sy eo amin'ny asa atao. Eo amin'ny tsipika bara sy ny fihetsika atao koa. Dia eo amin'ny repoblika ny fanajana ny fanoloran-tena dia tsy kabary fotsiny na koa hoe zavatra tsisy lanjany fa adidy ara-moraly sy ara-politika. Rehefa manambara fitsipika ny mpitondra eo anatrehan'ny fiarahamonina sy ny vahoaka dia adidiny no manantanteraka an'izany. Dia adidiny ny manaja ny zavatra nolazainy. Herinandro monja, izay ny PRRM mampipresenté sadaika ny programme de la refondation de la République de Madagascar, izay naseho ho taratasy fototra, tokony ho fototra hanorenana indray ny fiainana ara-politika ao amin'ny firenentsika. Tsy taratasy tsotra fotsiny io fa taratasy izay natao hanamaritra ny fomba sy ny fitsipika izay itarihana sy hanarenana ny andrim-panjakana sy ny rafitra malagasy. Ary rehefa sokafana io document io dia hita mazava amin'ny pejy 4 ny fitsipika itarihana izany dingana izany. Anisan'izany ny fitsipika iray tena manandanja dia ny redevabilité. Dia ina moa ny dikan'izany hoe redevabilité izany? Midika izany fa adidy masina ho an'ny mpitondra tsirairay ny mitatitra ny momba ny asany rehetra, ny momba ny fanapahan-kevitra ny rehetra, dia ny momba ny tsy fahatongavany rehetra. Midika izany fa tsy maintsy mamaly apabe masony ny ataony ny manam-pahefana, manazava ny safidiny ary manamarina ny fanginany. Ary io fitsipika io dia fitsipika mifandray mivatana amin'ny mangarahara amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena. Dia mangarahara dia midika fa tsy tokony misy faritra maizina amin'ny raharam-panjakana sy ny fitondram-panjakana. Dika izany fa tsy tokony asa anatin'ny fahanginana, anatin'ny tsy mazava ary ny zavatra tsy lazaina ny fahefana. Zany hoe, cela signifie que le pouvoir ne doit pas agir dans le silence, dans l'opacité et dans les non-dits. Zany no fifanarahana ara-moraly farany ambany eo amin'ny mpitondra sy eo amin'ny vahoaka. Kanefa amin'izao fotoana izao ary vahoaka malagasy avako dia voasedra mafy io fitsipika io. Araka amin'ny vaovao maro mifanaraka navoaka ny Haino Amanjery dia i Jeneraly Lucien Rabearmanana, mpanolontsaina ambony amin'ny fanavozan'ny Repoblika, dia tsy hita nandritry ny hetsika nataony fitondrana, izay hetsika ofisialy. Ny tsy fahatongavana nandritry ny fampahafantarana ny feu de route hita hoe avoloa dia tena voareo marika be mihitsiny. Ary mpanao gazety maromaro mihitsy no miteny fa tsy hita mihitsiny i Jeneraly Lucien Rabearmanana amin'ny hetsika ofisialy rehetra. Dia rehefa mangina amin'ny manam-pahefana, dia rehefa tsy miteny andriam-panjakana dia manomboka miparitaka an-tsao. Dia amin'izao fotoana izao dia betsaka ny ono mandehandeha. Noho izany dia mitodika mpanajana aminao andriamatoa PRRM amin'ny anaran'ny fitsipika de redevabilité izay napetraka anao tao amin'ny programme de la refondation, indrindra amin'ny anaran'ny mangarahara amin'ny vahoaka malagasy izay nitsangana tamin'ny 2025 izay nitaky fomba fitondrana hafa. Dia manontany fanontaniana tsotra za, aiza i Jeneraly Lucien Rabearmanana? Tsara dia tsara ilay fitsipika amin'ny fomba ofisialy fa androany tonga ilay fotoana ampiarina an'izany. Ny manam-pahefana mpitondra Madagasikara dia tompona andraikitra amin'ny firenena amin'ny mangarahara. Dia noho izany dia tokony hazavanareo amin'ny vahoaka hoe aiza izy. Andriamatoa PRRM, averao za ampatsiahanao manokana ny zavatra nambaranao teo alohan'ny Kapisaty tamin'ny 12 octobre 2025. Tsy miaro ny vitsy anisy eo amin'ny fitondrana izay fa miaro ny vahoaka malagasy. Dia raha tena miaro ny vahoaka malagasy ianao dia aoka avokao amin'izay ny mangarahara takinay isan'andro. Laza ho anay mazava aiza i Jeneraly Lucien Rabearmanana, satria vao herinandro monja fotsiny no natolotra le programme de la refondation dia efa zao sahady ny fihetsikareo
De efa tsy manajajady le fitsipika de la redevabilité nareo. De ahoana moa vahoaka malagasy ny atokanareo nefa nareo tsy manaja ny fitsipika apetrakareo. De ahoana nanorenanareo ny fitokisana ara-politika? Raha toka manjavona sady ny mangarahara vo herinandro monja fotsiny ene zay tadio tsara tia de fatouillon an-tsaina. Fa nareo tsy olona voafidim-bahoaka fa nametraka ny tenanareo teo. Nareo raha tonga teo amin'ny fanjakana teo de noho ny hetsika tamin'ny 2025 iny de noho ny décision an'ny HCC. De mbola mariaka ny événement exceptionnel na tonga nareo teo. Averiko eto foana ao anatin'ny lalam-panorenana de ni légitimité au pouvoir repose toujours sur le suffrage universel. Nareo tsy voafidim-bahoaka. De raha misy manam-pahefana nazo an'io fitondrana io any ivelan'ny fifidianana de ny fomba tokana amarinana ny tetezamita de ny mangarahara tanteraka sy ny fanaovana tatitra ny vahoaka mandrakariva. Zavatra tsy nataonareo mihitsy zany. De zany mihitsy ny mahatonga ny redevabilité ho zavatra ngeza be. Satria rehefa tsy azo amin'ny safidim-bahoaka amin'ny vatana ny fahefana de vao maika mitombo ny adidy anaovana tatitra ny vahoaka. De aza dinao mihitsy zany Andriamatoa PRRM. Atao ny teny nomenao de atao ny fitsipika nambaranao eo anatrehan'ny firenena sy ny communauté internationale. Ary lazao mazava amin'ny vahoaka malagasy hoe aiza Lucien Rabearmanana, Généraly Lucien Rabearmanana, aiza izy? Ny vahoaka malagasy manana zoa fantatra, manana zoa ahazo fanazavana momba ny zavatra rehetra mitranga ao amin'ny andrim-panjakana ao amin'ny firenena. De manana zoa azo valiny rehefa misy ny tompona andraikitra tsy hitapopoka amin'ny sehatra ofisialy. Ny fanavozana ny Republika Malagasy, ny refondation, tsy vita amin'ny teny fotsiny fa mila miasa koa. Ary ny asa voalohany amin'ny fanavozana de ny famarinana eo anatrehan'ny vahoaka. Aiza i Généraly Lucien Rabearmanana, aiza izy? Madagasikara, tanindrazana, tany sarobidy, Masina Sisoa.